Ny ampiraindray ireo namony ainy taorin'ilay raha voalaza fa fanampoizinana nadritra ny fankalazana tsingeritaona ny 14 jona lasa teo teny Ambohimalaza. Tovovavy iray ny fantatra fa namony ainy androany, isan'ireo nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona izy taorin'io raharaha io. Ny atsara nefa ny fahasalamany ka afaka nivoaka ny hôpitaly izy ny 1 Jolay lasa teo. Taty aoriana nefa niverina narary indray izy ary nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly tsy miankana saingy izao tsy tany izao ny ainy. Anaty kion-dalana ilay fepetrara-barotra Agoa izay farany volana septambra 2024 manohy ny atsisika ho fanalavana ny fanavaozana izany Madagasikara. Nisy ny delegasiona anatanteraka iraka ofisialy any Washington DC ny 9 hatramin'ny 13 septambra araky ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Isan'ny manandanja ho an'ny sehatry ny toe-karena eto Madagasikara ny fisian'ny fepetrara-barotra Agoa indrindra amin'ny sehatra fanondranana lamba. Ankoatran'ny lamba dia ampahafantatra ireo sehatra hafa azo ampiasam-bola eto Madagasikara toy ny lavanilina na ny arena kibon-tany ireo iraka. Horaisiny Addis Abeba Ethiopia, misy ny foiben'ny vondrona afrikana ny andiany faharoa amin'ny fionana tampony afrikana momba ny toetrandro ny 9 hatramin'ny 10 septambra izao. Roa taona taoriana nanatanterahana ny fionana voalohany tany Kenya. Andray anjara amin'izany Madagasikara araky ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Tanjona ny anamafisana ireo ezaka fiatrehana sy fanalefana ny fiovaovan'ny toetrandro eto Afrika, ny fanafainganana ireo vahaolana ho an'ny toetrandro sy famatsim-bola ho firisonany amin'ny kontinanta maitso no loahevitrodiniana amin'izany, sady ho fiomanana amin'ny COP30 izay atao amin'ny volana Novambra any Brezila. Misasaka ny fepitoam-piasan'ny Bramaritry ny voamieram-pirenena mahaleo tena misanina ny fividianana na ny CENI izay nanomboka ny taona 2024 ka hifarana amin'ny 2024. Nisy noho izany tombanezaka atsasadalana momba ny zotra-pifidianana 2024 2024 nataon'ny voamieran-tany Mahajanga araky ny tatry ny tony mpanatanteraky ny CENI androany teny Alarobia. Ho fanajana ny lalàna no antony tiatrika sy tia araky ny tatra. Voalazan'ny lalàna mantsy fa tokony hanolotra sosikevitra anaty tatra hafa amin'ny governemanta sy ny antemieram-pirenena ny CENI raha mahatsapa amin'ny faran'ny topikatroana fa misy fanovana tokony atao amin'ny lalàna amin'ny fifidianana. Aravina ny tolo-kevitra rehetra ary atambatra anaty atotan-kevitra izay atolotra ny governemanta sy ny antemieram-pirenena raha ny voalazan'ny CENI. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarobia ny fampiasana ny vola natokana ho an'ny fanarenana sy fampanarahana fenitra ny Kianjabarea, voakasika izany ny fanitarana ny gradin sy fanajariana sy ny fidirana sy fivoahana raha sanatrimo Sion Loza. Ankoatr'izany, efa atao amin'izao fotoan'izao ny fanatsarana ny bozaka. Andrasana tsy hoe eto an-toerana ny mpanara-maso avy amin'ny Confédération africaine misahana ny baolina kitra mba hanombana ny kalitaon'ny kianja filalaovana.